misaotra an'Andriamanitra isika dia ilay Andriamanitra tsy toa rain'i Jesosy Kristy fa izy no nanome antsika andro hahavelomana sy iainana tahaka izao. Misaotra azy ihany koa isika satria na dia mikatona aza ny varavarana trano fiangonana dia mbola afaka manao fotoam-pivavahana foana isika amin'ny alalan'ny Facebook sy amin'ny alalan'ny YouTube ka dia omena an'Andriamanitra tokoa ny dera sy ny haja ary ny voninahitra. Manarak'izany manolotra ny arahaba ho anareo rehetra any tokantrano izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao, hoy aho hoe tsy andalo fotsiny ane ty androany ity fa amin'ny anaran'i Jesosy isy famangin'Andriamanitra, isy famangin'ny herin'Andriamanitra eo amintsika tsiraray avy na eo aminareo na eo amin'ny tenanay izay tompony andraikitra manatotosa an'izao fotoam-pivavahana izao. Mbola omena tompo hatrany hatrany ny dera sy ny haja ary ny voninahitra. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao ka dia ametraka anty fotoana androany ity mba tena hoe hiasa tokoa Andriamanitra, tena hiasa arabaky teny. Za manokana izao tena mino fa isy fanasitranana lehibe sady magaga ataon'Andriamanitra aminareo raha ohatra ka misy aminareo zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao ka hoe marary. Dia toy izany ihany koa afaka ny hamonjy antsika tsiraray avy Andriamanitra ho afaka amin'ny olana na inona olana zay mianjady eo amin'ny fiainantsika. Ry havano tsara eo Andriamanitra io, tena tsara eo. Ny zanan'ilay tokana azy efa fony nomena antsika dia tsy omena antsika ve mifanasitranana, tsy omena antsika ve mivaolana, dia tsy hotahiny ve tsika angama tsy mitombony zany ka dia hivavaka vetrany isika hisaotra an'Andriamanitra. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay masina, rainay izay ny an-danitra, misaotra anao zahay no ny fahasoavanao lehibe sy famindraponao ka dia nomenao tompon'andro havelomana sy iainana tahaka izao. Ary mbola nataonao afaka manao fotoam-pivavahana ihany izahay na dia any amin'ny tokantrano misy anay ihany azy. Misaotra anao ihany koa zahay ny amin'ny ireo zavatra lehibe sy magaga zay ho ataonao eo amin'ny fiainanay amin'ity androany ity. Satria araka nambara mpanomponao teo dia anasitrana ny marary anao na inona aretina mahazo azy, na dia io aretina coronavirus io azy dia hositranonao amin'ny alalan'izao fotoam-pivavahana izao, amin'ny alalan'ny vavaka zay atao amin'ny mpanomponao androany. Ny olana rehetra misy amin'ny tsiraray avy dia ho esorinao Andriamanitra ho asianao fa tena tia anay ianao, zanako efa nomenao anay ka dia omenao anay mifanasitranana, omenao anay ny famonjena ho afaka amin'ny olana, omenao anay ny fitahiana manana ambiampy ary amin'izany tratrahitra ianao no mena dera, ianao no mena voninahitra. Ry Andriamanitra eo misaotra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Misaotra tompo, amen. Anao hira anankiray aloha zany isika ho fanohizantsika an'izao fotoam-pivavahana izao. Aorina zay dia misy teny soratra masina ho vakiko aminareo dia ho tohizantsika ny fanompona an'Andriamanitra. Ho anareo izay ny tokantrano any zao no anentanako anareo androany, zao no anentanako anareo androany. Aoka tsy toy ny olona mijery fahitalavitra fotsiny ianao, aoka tsy toy ny olona manaraka fandarana amin'ny alalan'ny televizion ianao na amin'ny alalan'ny telefônina fotsiny ianao, fa aoka tena mba handray anjara mihitsy fotoam-pivavahana nge no ataontsika fotoam-pivavahana nge no atreanao mandraisa anjara ianao, mandraisa anjara ianao. Inona mifandraisa anjara ataonao raha manentana izay aty aloha mitarika an'izao fotoana izao hihira dia miray ianao, raha ohatra zay hoe hitsangatsika dia mitsangana ianao, raha ohatra hiteny hoe hamaky soratra masina tsika rehefa avy dia atao fipareny baiboly dia aranao ihany koa zany soratra masina zany, atao tahakany ao anaty trano fivavahana mihitsy ianao. Fa izany no asoanao mandritra ity fotoam-pivavahana androany ity. Ka dia hira anankiray aloha zany no
iarahantsika manao ka dia aoka voniny ianao rehefa aveo dia hovakiko aminareo ny teny soratra masina. Mirary soa, mirary fahasoavana ho antsika rera tompoko. Afaka mandoalika anao dia mandoly mihitsy. Aoka andoalika mihitsy ianao iakory. Eo natratran'Andriamanitra amin'ny foana matoy. Aoka mipona ho an'Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fahasoavanao lehibe, misaotra ny amin'ny ty androandroany ity izay andro anehoanao ny fahasoavanao eo amin'ny tsiraray avy. Amaky ny teny soratra masina izay everiko, inoko fa orema ho anay tsiraray avy. Misaotra Tompo, misaotra Tompo. Amen. Sokafy ny baibolitsika ao amin'ny salamy fa 120. Salamy fa 120 toy izao ny voasoratra.
manopy ny masoko ho amin'ny tendrombohitra ao avy aiza ny famonjena. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao lanitra sy ny tany. Tsy mba velany angozozo ny tongotrao, tsy ho rendremana ny mpiaro anao. Indro tsy matory na rendrena ny mpiaro ny Israely. Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba mely anao no ny andro, na ny volana no ny alina. Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Mbola ito ihany ny fideratsika an'Andriamanitra famezantsika voninahitra azy, dia hira roa no iarahantsika manao amin'izany. Efa vonina moa reto mpitarika reto hitondratsika ho amin'izay fampona an'Andriamanitra amin'ny alalany hira fiderana izay. Aoko vonina tsara ianao tompoko. Halleluja. Teraina Jesosy. Dia mbola amin'ny fofeny fifaliana no anamafisana ny arahaba ho antsika izay tokantrano any mandre sy mahita anay dia minoko fa iaho atony tokantranonao Jesosy. Inoko afara tena naharaka izao fotoam-bavaka izao anao dia iseho aminao voninahitr'Andriamanitra, iseho anao ny fahatsaran'Andriamanitra. Te hampaheranao androany araka izay voasoratra amin'ny Salamo 115:120. Hoy ten'Andriamanitra manao hoe antsoy aho amin'ny androm-pahoriana dia hamonjy anao aho ary ianao hanome voninahitra. Zany hoe tsika zany dia efa tena ao anatin'ny andro fahoriana, fa hoy ten'Andriamanitra hoe raha miantso azy ianao dia hamonjy anao izy. Ny atao hoe miantso an'Andriamanitra dia mivavaka. Andaontsika tena hivavaka, tena hiantso an'Andriamanitra. Aza atao hoe misy fotoam-bavaka ihany aty am-piangonana vao afaka hiantso an'Andriamanitra ianao, vao afaka tena hivavaka ianao, fa ao atokantranonao ao dia tena feno hivavaka. Tena feno vavaka ny tokantranonao fa ny vavaka no rezao afahantsika mifandray amin'Andriamanitra. Manana ny heriny lehibe ny vavaka. Androany ianao ry vavaka ao tokantranonao ao dia hiditra amin'ny tokantranonao Jesosy. Ikasika anao Jesosy, anasitrana anao Jesosy, hamonjy anao Jesosy. Tena te hilaza aminao hoe aza atao atsiramana izay fotoana izao satria any amin'ny Amosa 5:1 dia manao hoe ho avy ny andro anirin'olona ny tenin'Andriamanitra ka mety tsy hahita intsony izy, fa androany mbola tsy tara ianao dia tena mifatoy ianao. Ampangino ny zanako ao dia tena mifatoy ianao tena adinio daholo zavatra rehetra manelingelinanao atokantrano ao fa andaontsika tena hiantso an'Andriamanitra, andaontsika tena hivavaka, hiverina amin'Andriamanitra. Ka rehefa nalaindaina ianao, efa somary niverin-dalana ianao, androany dia te hampahery anao hoe andao indray hiverina amin'i Jesosy. Fa ny fiverenanao amin'i Jesosy ihany no hery ahafahanao mahomby ary ny hery ahafahanao tahina. Andaontsika anamafy izany amin'ny alalan'ny hira fiderana. Jesosy eto ianao, raha Espiritu manarona anao, ady loza tsy nampoizinao dia matoky fa nivavaka ny manova zavatra maina. Raha Espiritu manarona anao, ady loza tsy nampoizinao. Sono tutti cammini, anjesiano fanivavaka numanu fazava. Misy fiadanana ny vavaka, Misy fiadanana ny kasolohiran'ny saintonao, kasolohiran'ny andresianao fanivavaka, andresianao fanivavaka numanu fazava. ny vavaka ny manova zavatra, Vavaka
tsara zay sono tutti kami vava andresy anao faniva vakanumanu Mami vavavano izay very Mami vavawanireo zay very sy ny mpanjeny akaikinao panzeni mamonjy sofany vavaka mamonjy zay sofany vavakanumanu vazava ny vavaka ny manova zavatra ny vavaka manova zavatra nahandro ratsy na tsara nahandro ratsy na tsara zay sono tutti kami vava andresy anao faniva vakanumanu Mami vava mahery zay ianao Mami vava mahery amin'ny ady miaina anao amin'ny ady minotoko fany vavaka minotoko fany vakanumanu vazava ny vavaka ny manova zavatra ny vavaka manova zavatra nahandro ratsy na tsara andro ratsy na tsara zay sono tutti kami vava andresy anao faniva vakanumanu ny vavaka ny manova zavatra ny vavaka manova zavatra nahandro ratsy na tsara zay sono tutti kami vava andresy anao faniva vakanumanu vazava andresy anao fany vavaka ny manova andresy anao faniva vakanumanu vazava andresy anao fany vavaka ny manova zavatra andresy anao faniva vakanumanu vazavatra tiako mbola hifantoka ihany anao atokantrano anao a dia tena anao hoe anisan'ny nampandresan'i Daniela dia izy nahery mivavaka ka na dia efa fantany ara fa ivoaka ny didy fa tsipy hoe nandavaky ny liona ny olona zay tratra mivavaka raha tratra mivavaka Daniela dia tsy mba natao sakany zany fa mbola niantso an'Andriamanitra ihany izy ary mbola vao mainka nampitombony ny fotoana ny vavahana ka nanakombona ny vavahany lioan'i Jesosy satria mahery mivavaka amen 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 androany ianao raha hivavaka dia androany ampandresy anao Jesosy ampandresy anao Jesosy anisan'ny tena nampandresany Elia ary tena natonga an'Andriamanitra anazy tena hoe afa-po tamin'ny Elia Andriamanitra ary afaka tena nibaiko an'Andriamanitra mihitsy Elia dia nivavaka androany raha hery mivavaka ianao androany dia hiasa aminao Jesosy mety marary ve ianao atokantranonao ao mety manana olona saribahana ve ianao androany raha hiverina amin'ny Jesosy ianao hivavaka ianao dia matoky fampandresy ianao Jesosy ninina ady eo fiainanao androany dia matoky fahery Jesosy amen andaotsika hiverina amin'ny Jesosy andaotsika tena hivavaka tenena Jesosy ianao ny famonjena ho anahy ianao ny fanasitranana ho anahy Jesosy eo amen amen za mihitsy Jesosy eo amen fa io non lakana oety miampi itondrany antsika makan kivikeo saikaresy anao fa tory avamanana aminy anaran Jesosy andao ifanaiky ifandray tanana aminy anaran Jesosy andao ifanaiky ifandray tanana yara ivavaky isik fa tsy mivadiky Andriamanitra yara ivavaky isik amandra misokatry ny lanitra fa tsy maintsy tafiry reo zany any an-danitra fa ankonany si ambony
fifadian-panafahana aminira Jesosy ndrehisay mray sainy tao anaty ianao iverina aminao Jesosy eo fa ny vavaka ihany mantoko famonjenana velombelo minyanao nyamorondrano fialana sasatra tsy hisy hoainao atao fotsy nampinavio lanja miakatra nanyaloky fahafatesana za Alleluia tsy asakana ny fakatra niaispitono mampilaza fefamanakaiky ny fazava niaispitono mampilaza fefamanakaiky ny fazava RHEFI tsy mivadika Andriamanitra RHEFI amandra sokatry ny lanitra tsy maintsy ho tafiry zay zany any an-danitra fa ankonan'izy FOTOAM-BAVAKA aminira fa ankonan'izy FOTOAM-BAVAKA aminira tsy misy ampimay na sarotra Jesosy io zany fandresay amin'ny anaranao Jesosy ampandresanay ianao Jesosy iasa ianao tompo iasa ianao Marina, Marina, Naruani, Lalani, Tunjani, Achani, Amparani, Nunyanarani. Hey, yeah, RHEFI Patsivivadikya Jamanite RHEFI amandra sokatry ny lanitra tsy maintsy ho tafiry zay zany any an-danitra fa ankonan'izy FOTOAM-BAVAKA aminira fa ankonan'izy FOTOAM-BAVAKA aminira. Alleluia terainy ianao Jesosy dia sorana tokoa ny tompoandriamanitra ny amin'izay fiarantsika mideran'Andriamanitra teo izay inoko fa notahiny manokana izany amin'izao fotoana izao indray isika rehetra dia anokana fotoana anaovana vavaka hivavaka isika voalohany amin'ny alalan'ny vavaka no anamafisantsika fa isika dia an Jesosy mandrakizay ka na inona zava-misy atrehana toy ny hoe olana ady zavatra sarotra na zavatra hafa eninao hoe tena manakorotana ny sainao dia izao foana no ataotsika tsy vadika amin'Andriamanitra isika tsy emotra mihitsy isika tsy verin-dalana isika fa voamay azy amafitsika ny faneketsika fa an Jesosy isika amafitsika ny contrat fa dia anompan'Andriamanitra mandrakizay isika ka hivavakantsika zany zao dia manetana anareo aho anetokantrano misy anareo any aoka andohalika mihitsy aoka hivavaka andohalika ho fanorantsika tena ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka dia akoatran'izay vavaka ho antsika manokana izay dia andaontsika tompoko hivavaka ihany koa ho an'ny fiangonana kristianina rehetra hivavaka ho azy ireny isika ohatrany hoe ty tena ihany sika raha ohatra ka ny tenantsika ihany fantatsika dia hoe tsika mambavaka amafitsika falorantena ataontsika ny contrat amin'Andriamanitra fandaontsika mba handray tanana ny fiangonana kristianina rehetra zay lay ampianaran'ny baiboly ato amin'ny bokin'ny Jakoba hoe mifampivavaha ianareo ny tsiraray avy amintsika dia
samy mivavaka amin'ny fotsika manontolo ka dia andaontsika anao iranankiray andiny ny voalohany ihany ary orina tiry ity dia hiaraka andoalika hivavaka zany isika rehetra. Akipeo masonao, akipeo avy hatrany, raha afaka mandoalika moa ianao toa dia efa mandoly mihitsy na dia ao anaty zao hira andiny voalohany dia raha tsika manao zao azy. Dia ho sitrana afao aho dia ho afaka ka sy ho ny herinao ny fiainako. Trano aho ho tompo, Misaotra tompo, dia ho sitrana. misaotra tompo, misaotra tompo. Afao aho ho tompo, dia ho afaka. Amen. Misaotra, misaotra. Kasio ny herinao ny fiainako. Misaotra anao Andriamanitra. Tompo ianao itarainako. Amen, amen, amen. Sitrano aho ho tompo. Mino fa hiasa monjanao Andriamanitra androany, anao zavatra lehibe ho fiainanao izy androany. Ho sitrana ianao raha manolo tena ho an'Andriamanitra, ho afany anao raha mafisinao contrat mba anompan'Andriamanitra. Matoky fanao zavatra lehibe amintsika Andriamanitra androany. Amen, amen. Tompo ianao no itarainako. Alléluia, alléluia, alléluia. Misaotra tompo. Hivavaka ataontsika rehetra, hivavaka tsika rehetra, samy mivavaka amin'ny folo manontolo izy. Reto namany rehetra ihany koa dia andoalika hivavaka, etriany zareo andoalika hivavaka mba ho fanehoantsika fa tena hitady an'Andriamanitra marina isika rehetra. Misaotra anao zahay Andriamanitra, makasitraka anao no ty androandroany ity izay hafanay manao fotoam-pivavahana, hafanay manao fotoam-pivavahana ka dia ndreto izay miaraka mivavaka, miaraka vavaka aminao Andriamanitra, manamafy ny faloranay ny tenanay, manamafy ny faloranay ny fiainanay mba ho anao ry Andriamanitra, ho amafisinay androany contrat fa an Jesosy izahay, any Andriamanitra tsy toy izahay, anio, ampitso, mandrakizay Andriamanitra, tsy zavatra hafa ekenay ampivadika anay aminao Andriamanitra eto ambony tany ity. Olana ve tsy vadika aminao zany izahay, ady ve tsy vadika aminao zany izahay, aretina ve tsy ala aminao zany izahay, zavatra sarotra ve anompanao foana izahay ry Andriamanitra eo. Samy mivavaka ry havana malalo, efa netokantranao any ianao, ataoko fa libra tsara ianao any, samy mandoalika mivavaka. Ara sanatrika tsy afaka mandoalika anao fa eo ampipetrana ihany dia ataovy ny vavaka, raha eo marary eo ambofandrina anao dia ataovy ihany koa ny vavaka. Fa zava-dehibe ty fotoanandroany ity ho antsika rehetra, zava-dehibe ty fotoanandroany ity ho antsika rehetra, miaino antsika Andriamanitra, miaino antsika Andriamanitra. Zao vavaka iarahantsika manao zao dia fomba fanao ao amin'ny boky ny asin'ny apôstôly, fanao ny fiangonana tamin'izany fotoana izany, fanao ny apôstôly, fanao ny kristianina, hoy ny baiboly hoe niaraka nanandritra feony izy rehetra. Ka dia zany no iarahantsika mivavaka amin'izao fotoana izao. Toy izy mivavaka ry havana malala, toy izy mivavakantsika, toy izy mivavakantsika, toy izy mivavakantsika, ataovy zava-dehibe ty fotoanandroany ity, toy izy mivavakantsika, toy izy rehefa afapo ianao tamin'ny fanoratena
nataonao an'Andriamanitra na tamin'ny fanaovana contrat hoe anompan'Andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra ianao dia andaontsika rehetra hivavaka indray ho an'ny fiangonana kristianina rehetra eto Madagasikara indrindrindrindra. Tsy vitsy amin'ireo namantsika no anatin'ny ady mangotrakotraka amin'izao fotoana izao. Tsy vitsy misy reny no marary mihitsy aza fa zao vavaka iarasika manao zao dia hoe nohon'Andriamanitra ho ataon'Andriamanitra tanteraka. Ry Tompoandriamanitra tsy to, ry ilay izy atr'izay mandrakizay mandrafo ianao ny amin'ireo namana rehetra, ireo fiangonana kristianina rehetra manerana Madagasikara. Mandrafo ianao amin'izao ora izao. Ka mangiasanao Andriamanitra ka tsy hitanoloka izy fa ny herin'ny famanginao apitrahaka azy, ny herin'ny famanginao apitrahaka azy, ny herin'ny famanginao ametraka fanantenana, ametraka finoana ao anatiny. Fa na dia mafy ary ny atreny dia toka mino izy, toka manantena ny andresy satria ny olonao Jesosy efa voasoratra fa nataon'Andriamanitra andresy amin'izao vaninandro izao. Halleluja. Matoky anao Andriamanitra izahay fa miasa ianao matateraka ny fangatanay ianao Andriamanitra io. Amen. Misaotra Tompo, misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra raiko afafiko ny ran Jesosy amin'ity androandroany ity hoe ho aminay mpanomponao rehetra, hoe ho amin'ny fiangonana kristianina rehetra, le raha nalatsaka teo ambony hazo fijaliana, le raha Jesosy Kristy natao Paska afafiko tanteraka ka hivoako mpandresy izahay, omena voninahitra anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Afaka maka toerana daholo sika rehetra tompoko. Dia isaorantsika an'Andriamanitra zay fotoana fohy tena fohy arabaky teny tokoa nafantsika niaraka ny vavaka izay inoko fa fahasoavana ho antsika zay tompoko, tena fahasoavana ho antsika. Dia mbola ito ihany moa ny fampotsika an'Andriamanitra eto dia anao hira anankiray isika etsika miomana fandreny tenin'Andriamanitra isika. Dia aorinany zay hira zay dia ho ambarana ny tenin'Andriamanitra hoe inona zany ny afatra avy any an-danitra no manin'Andriamanitra ho antsika rehetra. Dia aorina zay hivavaka manokana ho anareo izay marary ao, ianareo izay tsy salama ny tokantrano na inona retina efa nanome fahefana anay mpanompony Andriamanitra mba hivavaka any marary, ary ny vavaka zay ataonay dia anakery tokoa any aminareo ka hositrana ianareo izay marary. Betsaka angeriavana zay olona nanaraka fotoam-pivavahana tamin'ny alalan'ny Facebook tahaka izao, tamin'ny alalan'ny YouTube, tamin'ny alalan'ny télévision, radio. Maro ireo olona zay narary rehefa nijoro vavolombelona taminay fa tena nysotran'Andriamanitra tokoa. Ka inoko fa androany hosotran'Andriamanitra ianareo satria ho iaho hoe aoriana torotena ataoko dia hivavaka ho an'ny olona marary ny tenako. Dia isy ihany koa fotoana natokantsika rehefa avy eo anaovana vavaka ho an'izao firenena malagasy misy antsika izao, ho an'izao Madagasikara izao. Azontsika atao mihitsy no mivavaka mba mindrafo Andriamanitra. Raha tsy nahazo famindram-po malagasy maly androany dia mbola mananteny isika fa amindrafo Andriamanitra. Ary tena mindrafo ka ho resitosika ity devoly mpitondra valana retina coronavirus ity. Ho resitosika, tena ho resitosika, tsy anana hery sy fahefana hitondra retina na hitondra famonoana olona eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity. Tsy atao mankivy raha ohatra ka asa hoy ny olona sasany hoe aiza ny fiatraika ny vavaka nataonareo. Tsy atao mankivy raha tsy naombony teo aloha fa androantsika manana finoana sy fanantenana fa hiasa Andriamanitra. Dia tsy adinontsika moa fa misy ny fitondrana ny fanatitra ihany koa androany na dia fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Facebook sy YouTube ary zao ataontsika izao dia nareo any tokantrano any miomana ihany koa mba hitondra fanatitra,
mba anomana fanatitra. Hitondra ny ampafolony zay fa nitahin'Andriamanitra anareo, hitondra ny ampafolony zay nanambenan'Andriamanitra anareo. Zany nge tsy fombafomba mpivavahana vao mivolena tateoriana fa voalaza amin'ny Baiboly, teny soratra masina natao iainana kristianina rehetra, izany ambarako zany. De vita moa zany fanaovana fanatitra, de io makomantsika amarana ny fotoam-pivavahana izany tompoko. Tatak'izay zany ny zavatra oarantsika manaraka izao, ka dia andeontsika hanao hira anankiray dia ho ambara ny soratra masina. Toerana reto namany reto de sokafy ny Baiboly ato amin'ny bokyny Nomery toko 7:20 de vakina ny 7:20. Aorinan'izay Jakoba toko 2 de vakina ny 9:20. To zao zany no voasoratra ao amin'ireo teny no lazaiko ireo. Andriamanitra tsy mba olona ka andainga, na zanak'olombelona ka nenina, moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy hotoviny. Ato amin'ny Jakoba indray vakina toko 1 de ny 9:20. Fa aoko mpakatony teny ianareo
fahaza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Ry fiangonana zay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao, amaolon'Andriamanitra atsika, amaolon' Jesosy atsika, dia mila mino ny voalazany baiboly isika sady mankatoa izany. Mila mino ny tenin'Andriamanitra isika sady mankatoa izany ihany koa. Tsarovy fomba fiteniko amintsika matetika izy ity, tsarovy fa zava-pona zao fampotsika an'Andriamanitra izao raha ohatra ka tsy arak'ireo voalazako ireo ny fiainanao. Zava-pona satria tsy misy azon'Andriamanitra atao raha tsy mino ny voalazan'ny baiboly ianao, raha tsy mankatoa ny teny ato anatin'ity baiboly ity ianao. Zava-pona hoy aho, zava-pona satria tsy misy azon'Andriamanitra atao raha tsy mino ny baiboly ianao, ary tsy misy azon'Andriamanitra atao raha tsy mankatoa ny teny voalaza ato anatin'ity baiboly ity ianao. Ohatra izao, ohatra voalohany, toka eto Madagasikara izao ny aretina coronavirus. Efa nambarako taminareo izy ity fa mbola zaraiko aminareo ihany satria misy zavatra tiako amafisina eo aminareo. De malona n'izany arety mandozy coronavirus efa tonga eto Madagasikara zany, de matahotra sy mitebiteby ianao. Satria nahoana? Satria efa nahita ny masonao, efa nandray ny sofinao fa marary ny olona atsy na hoe maty ny olona iroa. Ry fiangonanao, ry havana malalo, ekena tokoa fa tena misy ny aretina, tena misy. Ekena fa misy ny marary, misy ny maty. Fa isika ry havana malala, amaolon'Andriamanitra atsika, isika zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao, amaolon'Andriamanitra atsika dia tsy tokony atahotra mihitsy isika. Lazaiko aminareo nge fa olona miavaka nge isika zay efa nino a Jesosy, tena olona miavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Ary raha ny baiboly no jerena dia tena hoe azon'Andriamanitra ho avahana ara-baky teny mihitsy isika. Androany dia manamafy aminareo ny toroteny nataoko farany teo. Hoy aho tamin'izany, raha vao matahotra ianao, satria be dia be ny olona matahotra, raha vao matahotra ianao dia maty ny finoana ao anatinao. Ary raha vao maty ny finoana ao anaty, dia reraka ho azy ilay hery fiarovana izay efa napetraka Andriamanitra teo amintsika zanak'olombelona raha nahary antsika izy. Io Andriamanitra io nge araka nefa nambarako taminareo fa tiako mafisina hoe mbola tsy ary akory tsika zanak'olombelona, dia efa nafantatra Andriamanitra fa isaretina hitranga ito ambony tany, zay entiny devoly. Noho izany, satria tena tia antsika olombelona Andriamanitra, dia rehefa nahary antsika izy, dia nasiany hery fiarovana ny tenantsika, ny vatantsika. Ka amin'izay fotoana izay raha toka ilay aretina dia voatohatra n'io hery fiarovana io. Dia ny mampalahelo zany amin'izao vaninandro zao, raha ohatra ka tonga amintsika ny tahotra no ilay aretina, dia maty ilay finoana ato anaty. Ary vao maty ilay finoana ato anaty, dia lasa reraka sy osa ilay hery fiarovana. Ary raha vao reraka sy osa ilay hery fiarovana, dia manararoatra amin'izay ny devoly. Io zalahy fa reraka ny hery fiarovana ho aminy, osa ny hery fiarovana ho aminy, alefasa amin'izay ilay aretina, alefasa amin'izay ilay aretina, dia fafiny eo amin'izay olona matahotra, eo amin'izay olona efa reraka ny hery fiarovana. Vokatra zany dia lasa marary ilay olona. Lasa marary ilay olona. Fa isika amaolon'Andriamanitra atsika,
tsy tokony anakera amintsika mihitsy indrindrindrindra ty aretiny mandoza zay efa tonga eto Madagasikara ety. Ohatra netiko taminareo moa tam'izany hoe aza matahotra manana finoana de mikasy any amin'ny tantarany Petera tamin'izy afaka nandeha teny ambonin'ny ranomasina mba anatona an Jesosy. De tantarany Baiboly moa ao Matitoko 4:20 ao, 2:20 ka hatramin'ny 2:30 angamba tsy vakiana le izy fa hitako lavalava ihany lay teny, fa raha hitako hoe tokony vakiana ny apahany de vakiko aminareo ihany le izy. Matitoko 4:20, 2:20 ka hatramin'ny 2:30. Tantarainy Baiboly fa rehefa nandre ny teny nataon'i Jesosy Petera, ho Jesosy tam'izany manatonay ianao, satria ianao Petera efa niteny hoe raha ianao ihany io dia asa manatona anao ekeko zany ny fangatanao, ekeko ny demandinao. Hoy aho aminao Petera, manatona ianao. Raha vao nandre zany Petera tonga de resy lahatra eo, tena ny tompo marina io, lay Jesosy Kristy marina io, izy ny teny tamiko hoe manatona. Ka inona no mampisalasala avy hatrany Petera de niala tao anatin'ny lakana, nisy andreo namany dia nandeha teny ambony ranomasina mba natona Jesosy. De tena mirakla nge nitranga riavana, mirakla nge nitranga, satria nahoana afaka nandeha teny ambony ranomasina toy ny mandeha eny ambony tany maina Petera. Normal na nitranga le mirakla satria Jesosy no niteny. Satria ny tena ataon'i Jesosy marina, ny tena ataon'i Jesosy tsy maintsy tanteraka. De nandeha tena ambonin'ny ranomasina tokoa Petera, tahaka an'ireny olona mandeha eny ambonin'ny tany maina. Fa indrisy tena nampalahelo. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho tahaka izany anie ianareo zay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao. Fa tapoka tsy nabozy Petera, tonga lay rivotra mahery, tonga lay onja ny ranomasina. De ho ny Baiboly hoe raha vao nahita le onja, raha vao nahita le rivotra Petera, tonga de maty fona tao aminy hoe iny ty mahazo hafa, za ty mandeha te ambonin'ny ranomasina, ahoana no amin'izay koa tenako. Tonga de milendika izy no lay finoana maty, satria natahotra an'ilay herin'ny rivotra sy ny herin'onjan'ny ranomasina izy. Andonga vaketsika ny apahany amin'le teny azy Matitoko 4:20. Zao voasoratra 2:20. Ary hoy izy, ho Jesosy manatona. De nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambony rano anatona Jesosy. 2:30. Fa raha nahita ny rivotra izy de natahotra. Ary raha vao nilentika izy de niantso hoe Tompo, vonjeo aho. Hitanareo amin'izany ry havana fa tsy azontsika atao mihitsy ny matahotra manoloana fisian'ity valana retina coronavirus ity. Tsy azontsika atao mihitsy matahotra indrindra hoe ho antsika olon'Andriamanitra, ho antsika izay efa nandray an Jesosy, ho antsika izay efa manana an Jesosy. Tsy azontsika atao matahotra fa manjary maty ny finoana, ary vao maty ny finoana de reraka ny fiarovana dia mora midevoly ny mampiditra aretina eo amin'ny fatatenantsika, mora midevoly ny anomana antsika ho amin'ny fahafatesana. Ry havano, ahoana hoy ny Baiboly mikasy any amin'ny aretina sy isika olon'Andriamanitra? No antony mahatonga miteny hoe aza matahotra fa manana finoana mandrakariva. Ahoana hoy ny voalazan'ny Baiboly? Sokafa nge ny voasoratra ato amin'ny bokin'ny Isaia 1:20, vakina ny 1:20, eno tsara. Aza matahotra ianao fa momba anao ao, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampaheranao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanakavanana famarinako ao. De vakina ndray ny 1:17. Fa izao Jehovah Andriamanitra no mitantana ny tananao kavanana, de ilay manao aminao hoe aza matahotra izao no amonjy anao. Mampaherange zany teny zany ry havany, hoe io Andriamanitra zay ivavahantsika io Andriamanitra zay fananaiky antsika hoe olona, zanany, io Andriamanitra io no mandray atanana antsika
izy mitantana antsika amin'ny tanakavanana ny fahamarinana. Dia izy mitantana io dia miteny amintsika manao hoe aza matahotra izao no amonjy anao. Ry havanao, tsy mino fisin'Andriamanitra avy ianao, tsy matoky ny herin'Andriamanitra avy ianao, no antony matoka anao matahotra sy mitebiteby. Za manokana dia mampahiranao aza matahotra mihitsy ianao, aza matahotra arabaky teny ianao. Mbola maki baiboly ihany sika arak'izay voalaza ato amin'ny Salamo 1:20. Toy izao indray ny voasoratra ato. Salamo 1:20. Dia vakintsika ny 5, 5, 7, 8. Tsy atahotra ny orooro noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandriana mandripaka amin'ny mitatao vovonana, na dia isarivo azy ho lavo eo nilanao, sy ray alina eo ankavananao, dia tsy ahatra aminao zany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amaliana ny ratsy fanahy. Tena mampahery ange ry havana malala zany teny voasoratra zany. Tena mampahery, tena mampahery, tena mampahery. Tsy atahotra ny orooro noho ny alina ianao, tsy atahotra ny zana-tsipika manidina noho ny andro ianao, tsy atahotra ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina ianao, tsy atahotra ny fandriganana mandripaka amin'ny mitatao vovonana ianao. Dia ahoana ny fanampaleteny? Na dia isarivo aza lavo eo nilanao, sy ray alina eo ankavananao, dia tsy ahatra aminao zany. Amen. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amaliana ny ratsy fanahy. Hitanao, hijery maso fotsiny ianao, satria tsy ahatra aminao ireo zavatra ratsy ireo, satria zay le fanavahana ataon'Andriamanitra amintsika. Zay matoka antsika tenenina hoe aza mba matahotra tompoko, aza mba matahotra mihitsy isika tompoko. Dia mbola maki baiboly ihany koa sika ato amin'ny Salamo 1:7. Zao voasoratra Salamo 1:7 dia vakina ny 1 ka hatramin'ny 7. Andriamanitra no aro sy ero antsika, mpamonjy morazo indrindra amin'ny fahoriana izy, koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho any anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra. 7. Na mirondroana sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Mbola mampahery ahy ihany koa zany teny zany. Andriamanitra no aro sy ery ho antsika, mpamonjy morazo indrindra amin'ny fahoriana izy. Dia ahoana ny mpanao salama? Zany ange no antony matoka antsika tsy tokony atahotra mihitsy. Na inona amin'ny zavatra mitranga tsy tokony atahotra mihitsy, ary tsy hoe amin'ny lafiny tiaretina coronavirus efa tonga eto Madagasikara ety ihany, hoe mikasiany amin'io ihany matoka antsika tsy matahotra, fa amin'ny lafiny zavatra rehetra dia tsy misy tokony atahorantsika, fa ny finoantsika dia hoe manana an'Andriamanitra isika no Jesosy Kristy, izay fanekentsika ho tompo sy mpamonjy antsika izany. Ka hoy aho aminareo izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao, mba ahafahan'Andriamanitra manamarina ny voalazan'i Isaia 1:7, 1:7 sy 1:7 sy ny Salamo 1:9 1:5 ka hatramin'ny 1:9, ary ilay nivakina farany teo Salamo 1:7 1:8 ka hatramin'ny 1:7, mba ahafahan'Andriamanitra manamarina zany rehetrarehetra zany dia zao: ekeo tompoko fa tena misy Andriamanitra, ekeo fa Jesosy Kristy zanany lay nomeny antsika no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Ekeo fa miteny amin'ny alalan'ny baiboly, miteny amin'ny alalan'ity baiboly, amin'ny alalan'ity soratra masina ity ny tompoandriamanitra, ary manana finoana fa tsy maintsy ho hamarin'Andriamanitra ny teny zay efa nataony. Tsy maintsy ho hamarin'Andriamanitra izany. Ary ambon'izany, ekeo fa olona nge ianao no Jesosy Kristy zay faniraisinao, zay efa mitoetra ao anatinao hoe ary olona azon'Andriamanitra ho avahana arabaky teny ianao.
ny tera sy ny atsa ary ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Mila mino anao tompoko, mila mino arabaka teny anao ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra. Azafady kely fa sotrany kely fa misy manikidika ny tenda. Misaotra tompoko. Ohatra faharoa indray a, izao ambarako aminareo zao. Ohatra entiko manamafy fa marina ny teny ataon'Andriamanitra, tsy maintsy hamariny ny foana. Azonao hoe foana, tsy maintsy hamariny ny foana. Ohatra ataoko fototra ity ambarako aminareo ity, ataoko fototra mahatonga manentana, mahatonga mampirisika anareo mba ino fa marina ny voalazan'ny Baiboly, marina ny tenin'Andriamanitra voasoratra ato anaty Baiboly ity, ary tsy maintsy tanteraka foana. Tsy maintsy tanteraka foana. Ohatra hitako amin'izany ny tantaran'ny rainy Jaona mpanao batisa, Zakaria no anarany. Ato amin'ny likotoko voalohany no ahitana izay tantara zay, ho vakitsika avy hatrany ny voasoratra ato. Likotoko voalohany ka ny andininy fadimy ary hatramin'ny andininy faharoapolo, lavalava le izy. Tamin'ny andron'ny Herôda mpanjakany Jodia, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria, isany atokony Abia, ary ny vadiny dia taranaki Arona, Elisabeta no anarany. Ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomeny tompo, ary tsy nananjanaka ary no nanao raharaham-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria araka ny fifady-mbiasany antokony ao amin'ny fisoronana, dia anjarany araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny tempolon'ny tompo ka andoro didi-kazomanitra. Ary ny voaka rehetra ny toetra teo ivelany ny vavaka tamin'ny ora fandoroana ny didi-kazomanitra. Ary ny isanjelin'ny tompo niseho tamin'ny teo ankavanany altara fandoroana ny didi-kazomanitra. Ary no nahita azy Zakaria, dia taitra loatra izy ka raiky tahotra, fa olay anjely taminy: asa matahotra Zakaria, fa efa noenona ny fangatanao, ka Elisabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no ataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao, ary maro no hifaly amin'ny aterahany, fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy, ary tsy sotro divay natoka, sady ho fenona ny fanahy masina hatrany ankibon'ny reniny aza. Ary maro amin'izany Israely no ampidiny amin'ny Jehovah Andriamaniny, ary izy andeha eo anoloany amin'ny fanahy sy ny heriny Eli, mba hampody ny fon'ny ray amin'ny zanaka, ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'ny marina amboatra firenena voamana ho an'ny tompo. Ary ho Zakaria tamin'ilay anjely: inona no ahafantarako izany fa izao efa antitra, ary efa antitra koa ny vadiko? Ary ilay anjely namalaka nanao taminy hoe: izao no Gabriela, zay mitsangana eo anatrehan'ny Andriamanitra, ary ny rahana hiteny aminao ao, ka ilaza aminao zany teny mahafaly izany. Koa indro ho mona ianao, ka tsy hay ny teny, ambara-patonga ny andro isehon'ny zany zavatra zany, ho valiny tsy ninonao ny teniko zay ho tanteraka amin'ny fotoany. Anisan'ireo tantara tena mampahery tokoa ity tantara zay novakiko taminareo ity. Mikasy any amin'ny Zakaria sy Elisabeta le izy ireo moa zany ny ray aman-dreniny Jaona mpanao batisa. Dia tamin'ny fahatanorana dia nivavaka be tamin'Andriamanitra zareo, tena nivavaka tamin'ny fony. Ary anisan'ny faniriana izy ireo tamin'izany dia hoe mba hananjanaka, mba hiteraka zazalahy. Dia inona ny trango ianao? Nandeha ihany ny volana, nandeha ihany ny taona, nandeha ihany ny taona, fa dia tsy nety ny toe-jaza mihitsy Elisabeta. Kanefa ke izy mivady ireo araka volasa ten'Andriamanitra fa olo mariny, andininy fa enina zao, ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nahanatsiny
araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomeny tompo kanefa dia zay nitsange zay ny zavatra nisy ao anaty fonoteny kely ianareo zay manaraka zao fotoam-pavany zao ka matsapa hoe misy olana misy ady misy zavatra sarotra kanefa anao mba manompo an'Andriamanitra ihany kanefa anao mba mivavaka ihany kanefa anao mba anisan'ny olona mba matahotra an'Andriamanitra sy marina ihany dia hoy iaho hoe aza mba mety kivy zany anao na mety mitanondrika misy antony ao Andriamanitra ihany koa manana ny sitrapony manana ny fotoanany zay moa ny zava-nisy mikasika amin'izy mivady dia tamin'ny farany moa antitra ihany izy mivady efa raha maolona dia efa tsy nanantena intsony hoe mbola anataranaka dia efa nionina amin'ny fon'izy ireo fa dia misaotra an'Andriamanitra fontsika makasirika an'Andriamanitra fontsika riseria na dia tsy men'Andriamanitra zanaka azy dia indray andro tena tsy napozina raha nanao ny asa fisoronana asa fahasoronana tao amin'ny tempoly i Zakaria dia nisehony ny anjely izy ny anjely Gabriela mihitsy no ny ran'Andriamanitra mba hiseho aminy ary hitondra vaovao mafaly dia taitra be mihitsy Zakaria tsy napoziko tapoka be tamiko ny natokavany anjely ato amin'ity toerana fanaovako ny asa fisoronana ity dia olona anjely taminy aza matahotra ianao ry Zakaria fa efa noenona ny vavakao efa henon'Andriamanitra ny fangatanao ary tonga mba ilaza vaovao mahafaly aminao fa ny Elizabeta vadinao dia hitoejaza hiteraka zazalahy ary ny zaza zay ho aterana dia tena olona misy fahasoavana olona tena misy tanan'Andriamanitra olona zay azo lazaina hoe nanamboaran'Andriamanitra programa lehibe mba hanao sitrapon'Andriamanitra sy atateraka sitrapon'Andriamanitra eto ambony tany ity ry havanao anaty fonoteny kely any ity hoe engany ka ianareo zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao dia andray an'izao teniko izao efa henon'Andriamanitra ny vavaka nataonao ary efa nomanin'Andriamanitra ho anao ny valim-bavaka tononoko amin'ny fahasahiny amin'ny finoana ho ataony aminao zany amin'ny taona 2022 ity minoa zany teny ambarako zany ianao fa Andriamanitra no miaraka amiko eto ary amin'ny mpasahiny sy amin'ny finoana no ilazako an'izany ireo zavatra tsy tanteraka taminao tamin'ny taona lasa tamin'ny 2 taona tamin'ny 3 taona ho tanteran'Andriamanitra amin'ny taona 2022 ity mirakla nge zany ry havany dia voly manengela ny sain'ny olona hoe inona ny zava-banina eo amin'ny fiainan'ny olona amin'ny taona ity satria mitondra retina izy manakorotana fiarahamonina izy manengela fiara-mivavaka izy mikatolatra varavara-piangonana fa izao ao anatin'izao fotoana sarotra izao indrindra no anehoan'Andriamanitra hoe impossible aminao ny atateraka ny zavatra nirianao tamin'ny herintaona amin'ny taona ity fa Andriamanitra dia teny hoe possible zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra atao amen omena tompo ny voninahitra ny amin'izany rehetra izany ina moa zany tena tiako ambara mikasiny amin'ity tantara ity fa dia arabaky teny tokoa ny toejaza Elizabeta vadin'ny Zakaria mpisorona ary dia teraka somatsara izy tamin'izany Jauna no nataony anarany ilay zaza zany hoe ny teny zay efa nataon'Andriamanitra tany aloha tany zany dia tsy maintsy tanteraka foana zay le tiako ambara tsy mandangy Andriamanitra ny vavaka zay efa nataonao tany aloha tany satria mino tenin'Andriamanitra anao hoe mihainy vavaka Andriamanitra mamaly vavaka dia tsy maintsy tanteraka foana zany tsy maintsy hamarin'Andriamanitra foana zany amen ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra ireriana no zany rehetra ry havana malala hitondra vaovao mafaly aminareo aho amin'ity androandroany ity ary anisan'ny vaovao mafaly ambarako aminareo androany dia ity eno tsara satria ilaza aminareo aho ny mamarina ny tenin'Andriamanitra ny matoka tenin'Andriamanitra hoe tsy maintsy tanteraka ilaza aminareo ny amin'izany aho ny vaovao mafaly zany le izy dia izao raha misy olona
tena manahirana ny devoly indrindra eto ambony ty tany ity, hoe manahirana ny devoly ny fisehony. Raha misy olona sarotra amin'ny devoly ny manisy ratsy azy, raha misy olona tena tahorany devoly faran'izay mafy, tena tahorana, dia ny olona mino ny baiboly. Dia ny olona mino fa ato anatyity baiboly ity no miteny Andriamanitra. Ary ny olona mino fa marina sy tsy maintsy tanteraka ny voalaza ato anatin'ity baiboly ity. Ny olona tak'izany zany no tena manahirana ny devoly indrindra. Tena manahirana ny devoly indrindra. Ny olona tak'izany no tena sarotra amin'ny devoly ny manisy ratsy azy. Ny olona tak'izany no tena atahoran'ny devoly faran'izay tena mafy indrindra. No sandrindra revana malala amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia miantso anao aho. Miantso anareo rehetra zay fa manaraka zao fotoam-pivavahana izao aho. Ary manentana ataovy zava-dehibe aminao ny fananana baiboly aloha. Ataovy zava-dehibe aminao ny fananana baiboly. Raha tsy manana ianao zao dia mandehana mividy baiboly. Ary raha ohatra ka tsy manam-bola mivaingana anao vidiana baiboly, dia manaova mihitsy ezaka hoe anokana vola isan'andro, na dia amin'ireny vola nietretina hoe hividianana sakafo ireny azy, mba nibinanao tsikelikely, anibinanao tsikelikely, dia angoninao. Dia rehefa tokony mahazo baiboly, dia mandehananao vidy baiboly. Mila manana amin'ny baiboly ianao. Mila manana baiboly ianao fa ny baiboly ato Andriamanitra no miteny amintsika, ary zay lazain'Andriamanitra dia marina sady tsy maintsy tanteraka. Ary fanampin'izany dia mino ianao fa rehefa mamaky ity baiboly ity, na rehefa vaky mpanompon'Andriamanitra amin'ny baiboly, dia amin'ny alala-ty baiboly vakinao ity na zay vaky mpanompon'Andriamanitra no miteny aminao Andriamanitra. Ary misy teny tena hoe tsy ampozinao mihitsy lazain'Andriamanitra. Ary zany teny lazain'Andriamanitra zany dia ho hamarin'Andriamanitra zany tompoko, ary tena ho tanteran'Andriamanitra tokoa. Tena ho hamarin'Andriamanitra, ho tanteran'Andriamanitra tokoa. Ka engany ka dia anapa-kevitsika manomboka androany tena ino fisian'Andriamanitra, ary indrindrindrindra ino ny teny voasoratra ao anatin'ity baiboly ity. Fa ankoatran'izay dia aoka ho ankatoavinao le tenin'Andriamanitra voasotro anatin'ity baiboly ity, na le tenin'Andriamanitra vakinao, na le tenin'Andriamanitra vakin'ny mpanompon'Andriamanitra, aoka inonao ny teny zay laoka vava-mpanompon'Andriamanitra tahaka ny androany ohatra. Fa zava-dehibe ny fankatoavana. Zao matsy indraindray rehefa hitan'ny devoly fa tsisy azonao atao tsony amelezinanao, dia any amin'ny tsy fankatoavany indray no tomany anao. Any ray ny tomany anao. Ary zany no antony natokany Jakoba toko 1:9-20, ilay nivakitsika teo manao hoe fa aoko mpakato ny teny ianareo, fa aza-piany fotsiny ihany, fa raha tsy mpakato ny teny ianareo, fa raha piany fotsiny ihany ianareo, dia mamita tena. Ka dia ny tompany amindra fo amintsika tsiraray avy. Ka ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao hivavaka amin'ny fotsika manontolo, apetrao amin'ny fonao ny tananao, dia mivavaka ianao Andriamanitra, ataovy mino ny baiboly ao, ataovy mino ny voasoratra ao anatin'ny baiboly eo ao, ary ataovy tena mankatoa ny voalaza ao anatin'ny baiboly eo ao. Fa marina mandrakariva ny teninao, ary tsy maintsy tanteraka eo amin'ny fiainako rehefa ankatoavika hivavakantsika. Apetrao amin'ny fony tananao, Rainy malalo, misaotra anao zahay ary makasitraka anao indrindra ny amin'izay afatra nampitondranao ny mpanomponao androany zay. Misaotra anao fa tena tia anay ianao, fitiavana lehibe ny hoe fa tiavanao anay. Ary zay rehetra manaraka zao fotoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube, dia angatahako famindrapo spesial noho ny amin'ny Jesosy mamindrafo aminy ianao. Aroka hoe ho amin'ny olona rehetra ny famaginao. Ka manomboka androany dia tsy rorosainy intsony izy, tsy salasala,
fa ino fa olonao izy ary olona azonao avahana eto ambony ty tany ity mandritry ny androm-piainany rehetra. Aoka mange tsiraray avy anao ka ino an'ity baiboly sy zay voasoratra ao anaty ty baiboly ity izy, ary ino ihany koa ny teny rehetra zay voalaza ato, ary ino ny afatra zay mpitondrainao ny mpanomponao. Andriamanitro, ho amin'izany avokoa ane izay rehetra amin'ity androandroany ity, ary sy reo namanay zay aoriana vao anaraka an'izao fotoam-pivavahana izao, ho amin'izany daholo ane. Omenanao Andriamanitra tsy to ny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay. Misaotra Andriamanitro, misaotra Andriamanitro. Amen. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra erieriany a, dia amin'izao fotoana izao tsika hivavaka ho an'ny marary, hivavaka ho anareo izay marary, fa melon'izay aloha dia angatantsika reto namany reto a, hitorantsika ho amin'ny fidiarana tompo na hitorantsika ho amin'ny fiankofana, arak'izay ataony eo zany a, ka dia matokatobo isika. Dia ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra erieriany. Tena mifatoy ianao anatin'ny tokantranonao ao a. Fahitanao anatin'ny tokantranonao ny herin'Andriamanitra. Amen. Sitranao tompo, dia ho sitrana. Afao aho, dia ho afaka. Tena teneno izany, fa ao anatin'ny fitenenanao an'izany aho, dia afaka tena hiasa aminao tompo. Afaka tena sitrana anao Jesosy androany. Amen, Jesosy.
Andriamanitro tsara ianao halleluia misaotra Andriamanitro misaotra vavaka ho anareo zay marary ao am'izao fotoana zao a dia apetra amin'ny fonareo ny tananareo dia na apetra amin'izay fatra misy marary fa hivavaka isika ary minofa ho sitrana vakiko aminareo aloha ty voalaza amin'ny baiboly Jeremia 3:3 ty dia ny 9 dia indro ho tanterako tokoa ny fanasitranana azy eny hositraniko izy ary aseko aminy ny aren'ny fiadanana sy ny fahamarinana io teny io zany no ho amarinan'Andriamanitra ry vavaka ho anareo ao apetra amin'ny fo ny tanana na apetra amin'ny fatra misy marary raha io ianao no lay tsy mio voamaly san'io ary mandrakizay mbola tsy nisy akory izahay no efa nampitorana faminaniana ianao fa amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy zanakao zay kapohana sy karavasina ho finoana ambony azy fijaliana alatsatra amin'ny alalany no hitondranao famelan-keloka ary amin'ny alalany no anomezanao fanasitranana ho anay izay marary raisiko amin'ny anara Jesosy io teny faminaniana nampitondranao ny Isaia mpaminany io dia indro ho tanterako tokoa ny fanasitranana azy eny hositraniko izy ary aseko aminy ny aren'ny fiadanana sy ny fahamarinana ko amin'ny anaran'i Jesosy sitraniko ny olona rehetra izay marary amin'ity androandroany ity didina amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny fanamafarofy miala tanteraka ry devolo mpitondra aretina coronavirus didika anareo miala amin'ny tenan'ny olona na endrika manao ahoana ny endrika manao ahoana no isehoanareo amin'ny tenan'ny olona roako ny fanamafarofy sitraniko ny aretina coronavirus sitraniko ny aretina hafa akoatran'izany zay masony olona zay rehetra manaraka ty fotoam-pihavana androany ity amin'ny anaran'i Jesosy sitranina daholo zay rehetra marary sitranina daholo zay rehetra marary amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ry Andriamanitro fa miaino any an-danitra ianao matateraka sitraponao ianao tanteranao io Jeremia 3:3 io zay mbola vakiko indray mandeha dia indro ho tanterako tokoa ny fanasitranana azy eny hositraniko izy ka dia misaotra anao zahay ny amin'izany teninao zany zay ho amarinao androany satria mino ny baiboly izahay mino ny teny voasoratra ao anatyty baiboly ity zahay omena voninahitra anio ampitso ary mandrakizay ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen dia tsara aminareo zay marary tsapao ny aretinareo amin'izao fotoana izao nareo zay marary na tokantrano raha nkibonao marary dia tsapao manahoana izao tsy afaka miondrika anao dia miondre tsy afaka mihetsika antanao dia etseo ny lamosinao tsapao amin'ny anaran'i Jesosy sitrany ianao niala taminao ny aretina niala taminao ny fanantenana magaga io Andriamanitra io hitoroko vavolombelona aminareo fa olona petraka any ambadika tsy haiko ambadika meritsy atosika azafady ambadika fenorivo Alakamisy fenorivo iny mbola lavitra be any misy azy any ambanivohitra be dia niainy nitorotena ataoko tamin'ny radio izy dia io olona io zany marary efa ela be no marary
misy sepitsepitry reny zany izy aretina ny taizazy dia niaino ny torotena nataoko io izy dia nametra tanany tamin'ny tenany izy vita mivavaka tonga dia nisatra niala tao dia sitrany izy dia faly be mihitsy izy niantso any telefônina dia indray andro tsy nety mihitsy izy raha tsy niala tany amin'ny tanàna misy azy io zay mbola mandeha tongotra ady ny firy vao mahazo arabe dia io izy manakana fiara vao tonga taty Androndra dia niantondiny zany dia hoe andeha eo namiko andeha isotra andeha akasitraka ijoro vavolombelona ny amin'ny fanisitrana magaga zay nataony ary tamin'izany fotoana zany moa fotoana mananasy dia nitondra mananasy izy nitondra zavatra maromaro izy hoe andao mba matsintsika amin'ny pastera fa soavana lehibe no nomen'Andriamanitra atsika dia tonga tato amin'izao fiangonana zao tato amin'ity zao trano zao zay no namiko tantaran'izany dia nahery a dia hoy aho hoe possible zany ny marary rehetra nizaniza ho sitrana amin'ny alalan'ny vavaka raha ohatra ka mino ary za dia mitaonanareo hoe mino tena mino zay mahatonga hoe tsapaony ny aretinareo ary raha ohatra ka tsy mbola sitrana inoko fa voavity fotoam-pivavahana ity dia ninao fa sitrana tanteraka ianao zay zany no ny vavaka zay nataoko anareo androany a dia mbola hivavaka moa zany tsika hivavaka ho an'ny firenena malagasy ka andininy voalohany ihany a ny raha ataonareo tsy haiko raha misy raha fa azonareo atao andininy voalohany ihany a dia hivavaka ho an'ny Madagasikara hivavaka ho an'ny zao firenena malagasy a misy antsika zao tsika mba ho amin'izao Madagasikara zao ny famindrapon'Andriamanitra. Vavaka ho an'ny Madagasikara ho an'ny firenena malagasy ho an'ny malagasy ay mantolo isika amin'izao fotoana izao ary roantsika sy toerintsika amin'ny anaran'i Jesosy tia reto mandozy ity hiala tanteraka eto Madagasikara mba ho fantany fa misy olon'Andriamanitra manao vavaka eto misy olon'Andriamanitra manao vavaka zao firenena izao samy mivavaka-tsika rehetra raha io mbola miray fo miray fanahy miray hevitra ihany izahay miaraka manao vavaka ho an'ny Madagasikara mifona aminao zahay Andriamanitra ho an'ny Madagasikara ho an'ity firenena malagasy misy anay ity mifona aminao zahay ry Andriamanitra io ho an'ny malagasy ray manontolo no Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana nandatsaka ny raha teo ambony hazo fijaliana dia ho tonga aminay tokoa ny famindraponao Andriamanitra ka dia ho voavotsy Madagasikara ho voavotsy ty firenena ity malona fisiany zao arety mandoza coronavirus zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy didinay hiala eto firenenay ny herin'ny devily mpitondra aretina miala ny atsimo ka hatrany avaratra
miala na tsy nanakatra ny andrefana, miala to voatany, miala ny aretina, miala le vonona mianaran' Jesosy, le vonona mianaran' Jesosy. Mifonona aminao ihany koa zahay ho an'ireo mpitondra fanjakana, mpitondra ny firenenay. Andriamanitro, manaja azy ireo zahay, manaiky fahefana izy ireo zahay, satria avy aminao ny fahefana zay hitondrana zao Madagasikara zao. Ka dia mamindra fo ianao Andriamanitra, mamindra fo ianao Andriamanitra, mamindra fo amin'ny vahoaka malagasy, mamindra fo amin'ny mpitondra fanjakana, ary ho tafita ity firenena ity. Na dia latsaka katerena azy, dia ny herinao magaga mihitsy no anarina azy. Ka dia misaotra Andriamanitra, afafina eto Madagasikara ny rano Jesosy Kristy ho famonjena ho anay, ho fandresena ho anay. Misaotra Tompo. Halleluja, halleluja, amen. Ny voninahitra ho an'ny Tompo. Efa madiva marana fotoana isika fa mialohan'izay nefa dia andao hitondra ny fanatitra isika ny tokantrano any. Dia manomana fanatitra ianao araka nefa nanantanako anao. Tokony hitondra ny ampafolony izay nitain'Andriamanitra anao ianao dia ataovy izany Tompoko. Dia amin'ny fotoana hitanao fa tokony akaty amin'ny fobe ianao dia tonga aty ianao manatitra fanatitra izay nataonao androany na ny fanatitra nataonao hatramin'izay. Na tsy haiko moa izay fomba andefasanao izay ity, fa raha matoky amin'ny fanaterana fanatitra ianao dia ho matoky ihany koa Andriamanitra amin'ny hitahinanao sy ny iarovana anao Tompoko. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra anao irana anankiray ao anatin'izany rehetra izany. Halleluja. Dao tsika iteran'Andriamanitra. Ianao rehefa mahero vavaka, ianao rehefa tena hoe miorina amin'ny finoana, dia omen'Andriamanitra anao ny fahefana lanitra. Amen. Omen'Andriamanitra anao ny fahefana. Fa olona hafa kely ianao olona tahina ianao dia ao atokantranonao ao andao tsika iteran'Andriamanitra, satria ianao efa nandray fanasitrana natao teo, efa nandray vahaolana ianao teo efa mpandresy ianao ka andao tsika iteran'Andriamanitra avy hatrany Tompoko. Amen. Sakana, fahefana siny hery, dia manaiky ilay mahery, mandresy tony voro mahery. Raha izy miasa, tsisy atohitra, raha izy miasa, tsisy asakana, fahefana siny hery, dia manaiky ilay mahery, mandresy tony voro mahery. Fahefana lanitra no mena nawe, fahefana Jesús no me tu leva tutuna nuruturu Mandean hazamata usha Yanzarana sisharubaka Ni satana miru Jesús no me tu leva tutuna nuruturu Vai para no mena nawe Vai para no mena nawe Azamata usha
daholo ndray tanàna fa ny fiainanao dia misy vavaka hanitsaka mena rano handositra kosatany arety mandringana saika amoro angorona lamona tsy tamana hery sy fahefana miaiky daholo ndray tanàna fa ny fiainanao dia misy vavaka hanitsaka mena rano handositra kosatany arety mandringana saika amoro nangorona lamba fa tsy tamana tompoko dia misaotra an'Andriamanitra tsika nataterina ny fotoam-bavaka tamin'ity ity makasitraka ny tompontsika ary tsofina rano ho tahian'Andriamanitra be nao izay nanaraka izao fotoam-bavaka izao tamin'ny alalan'ny Facebook na YouTube. Andriamanitra hitanao manokana anao zavatra lehibe tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao. Ireo tsodrano rehetra izay efa nentin'ny mpanompony teto inova tanteraka eo amin'ny fiainanao zany. Ary Andriamanitra hitsimbona anao amin'ny lalana lehanao rehetra. Hivavaka tsika amarana izao fotoana izao. Misaotra anao zay Andriamanitra mpamorona ny lanitra sy ny tany eo nafanay name voninahitra anao tamin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izao. Ny tera, ny haja, ny voninahitra dia omenay anao rery ihany. Ary misaotra ny hafanasitrananao, ny hafikasianao ny fonay rehetra izay nanaraka ny fotoana ary izay nanompo tamin'ny fony rehetra dia marina ianao fa ho hitanao tokoa izay ozy ianao tompo raha ohatra ka nompo anao amin'ny fonay rehetra izay dia hitanao tokoa izay. Misaotra ny fiasanao lehibe amin'ny tsiraray avy izay nanaraka ny fotoana izay nanompo anao tamin'ny alalan'izao fotoana izao. Makasitraka anao izay amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Dia tahian'Andriamanitra antsika rehetra tompoko.